Aleloia. Jesosy no tonono koa amintsika rehetra mpianakavin'ny finoana amin'ny alalan'itony réseau itony, amin'ny alalan'ity pejy diloilo fanosorana ity. Hijery lohahevitra anankiray tsika androany. Andinika lohahevitra anankiray isika hifampizara ny fahamarinana à partir an'izany lohahevitra izany dia tsy inona izany fa ny momba ny Levitikosy toko faharoa, izay zany no hifampizarantsika ato androany. Tsara ny tompo. Ety am-piandohana dia mamerina manonona ny teny mpitahiana Andriamanitra no mpitahy, Andriamanitra no mpia. Manonona ny teny mpitahiana, manonona ny teny mpahasoavana amintsika rehetra. Satria fantatsika rehetra ny vaninandro anio dia fanekena ny faneken'ireo izay nifanaiky à partir ny antsoina hoe Concile de Nicée, fa natokana izy ireo ho vaninandro hanondrona izany ny ho fahaterahan'i Jesosy Kristy, Messia mpanjaka, ho an'ny religion christianisme. Religion ndresaka eto, fotom-pinoana christianisme. Efa nisy fanazavana vitsivitsy no hitintsika tao anatin'izany, mitondrantsika ny fanazavana izay tokony nazavana tamin'ny antonony tao anatin'izay, isaorana ny tompony amin'izay efa voazava rehetrarehetra. Fa ny tiako tenenina dia hoe zava-dehibe, ary izay dia averiko tsindrina amintsika foana. Zava-dehibe ny toe-po isaky ny trangan-javatra sy trangam-piainana. Averiko ihany hoe zava-dehibe ny toe-po, toe-panahy, toe-tsaina, toe-piaina, ary tokony mifanitsy amin'ny filazantsara. Izay le hoe izay madiovam-po no hita an'Andriamanitra. Dia ilay fahadiovam-po efa nitondraintsika fampianarana teto zany tamin'ny alalan'ny soratra masina, fa ny fahadiovam-po dia mifanitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raha alaiko le sasy teny teo hoe zava-dehibe ny fahadiovam-po manoloana ny vanim-potoana tahaka itony, anniversaire, farantaona, datinandro isan-karazany izay voatondro fa fety babiloniana, na ihany koa tondro-taona na tondrom-bolana na tondronandro tsy voazava mazava tsara atao anatin'ny baiboly. Dia ilay toe-po misambotra ny fahatsaran'Andriamanitra sy misambotra ny fomban'Andriamanitra antsika isan'andro isan'ora eo amin'ny fiainantsika ny tena zava-dehibe, ary izay no tiako tsindrina atao anatin'ity teny fampidirana ity. Ny fehin'izay zany dia hoe na fety babiloniana io, na fety tsampy io, na datinandro tsy mifanindry amin'ny soratra masina io, satria ny soratra masina dia manambara fa hoe tsy ary ho voasoratra avokoa ny zavatra rehetra ny ainan'i Jesosy Kristy taty tany, sinon tsy omby ny boky. Soratra masina no milaza an'izany, sinon tsy omby ny boky. Tsy adevitra any amin'izany rehetrarehetra izany anefa isika, fa ilay tena tsindrina dia le hoe ilay toe-po aiza ho aiza ny fipetraky ny fahamarinan'ny filazantsara ao am-potsika, aiza ho aiza ny fipetraky ny fahamarinan'ny herin'ny soratra masina. Averiko tsara hoe aiza ho aiza no fahamarinan'ny herin'ny soratra masina ao anatintsika. Izay ny tena zava-dehibe, ka mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra izany no ity vaninandro ity izay mbola tombonandro nomeny Jesosy Kristy antsika, ahafahantsika mifanonona fiadanana, ahafahantsika reconnaissant elo teboka. Izay mihitsy ilay zavatra no hitintsika tamin'ny fanambarana farany teo, fizarana farany teo, reconnaissance totale fa nisy mpamonjy teraka, nisy zanak'Andriamanitra tonga nofo, ary io zanak'Andriamanitra tonga nofo io ny aiky na naiky nitondra ny fahotantsika rehetrarehetra, reconnaissant ny amin'izany, reconnaissante daholo, ary velona ao anatintsika, velona eo amin'ny fanompotsika mahatsapa an'izany ny aty fanahintsika. Izay ny tena zava-dehibe. Ny ambiny ny bazar de Noël, ny cadeau de Noël, ny père Noël, ny sapin Noël sy ny sisa rehetra, ny daty Noël, biblika sa tsy biblika, tsy andany andro ady hevitra amin'izany tsika, tsy andany andro hanao détail amin'izany tsika, ny resaka mitra, ny resaka dieu de soleil sy ny sisa rehetra, an'izay ifandritrotra amin'izany izany fa isika tsy hifantoka betsaka amin'izany, fa ilay fahasoavan'ny tompo
araky ny faminaninany amin'ny Isaia tanteraka teo amin'ny filazantsara fampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo ianao lay tanànan'i Davida, ianao lay Jerosalema, ianao lay nisiny fahaterahana velona aminao zay teny zay voarainao zay teny zay izay no antsoinao hoe naissance divine natao anatinao Christmas na ihany koa Noël na tsy fantatro zay terme ilazantsika rehetra azy de raina ny tompo mazava ny amin'iny vavaka ary sika sotranao Jesosy Kristy fa velarinao eto anoloana indray ny teny velarinao amin'ny alalan'izao teny zao ny voninahitra ao, velarinao amin'ny alalan'izao teny zao ny délivrance anao, velarinao amin'ny alalan'izao teny zao fa manam-pirofo foana ianao ary manamarina fa présent eo amin'ny fiainanay ary ny divinité anao dia te hitari-dalana anay foana ho amin'ny marina rehetra. Misaotra Jesosy Kristy fa ny famindrapon'ilay raitsy to mbola fahafahanay ifampietana sy fampitoana atao anatin'ity teny ity izay fampizaranay. Ianao no omenay voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kasehan'ny farambaranay rehetra. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ny raha maheriny no afafy amin'ny fifampizarana rehetra. Alleluia. Amen. Mamerina manonona ny grand shalom amintsika, manonona ny fiadanana amintsika. Rehetrarehetra mpanaraka ny page YouTube, mpanaraka ny page Facebook. Ny lohahevitsika androany dia ny amin'ny Levitikosy toko faharoa, Levitikosy na ny fisoroana. Efa ndresaka isika teto ny Levitikosy voalohany izay nisy ny fanatitra latsadra, nisy ireo singa anankiefatra efa nazavaintsika teto zany. Ny omby, ny osy, ny ondry, ny voromailala, ny signification isan-karazany avokoa ireny rehetrarehetra ireny, nisy ny rita sy ny fomba izay natao ny fametrahan-tanana, ny observation amin'ny biby ho atao fanatitra, tsy misy klema ary ny levita mijery ny antsipriany amin'izany dia misy ny ra afafy sy ny sisa rehetra fanjerentsika ny amin'izany. Fa anio isika dia hijery ny amin'ny mofo atono na ny gâteau eto amin'ity Levitikosy toko faharoa ity. Amen, na tsara ny tompo. Ny zavatra ho resantsika izany dia fisoroanana ihany fa kosa ny tohin'ilay zavatra andresantsika tamin'ny farany iny Levitikosy toko voalohany dia ny Levitikosy toko faharoa na ny fanatitra hoanina ny gâteau ity zany no resantsika. Asa raha tadidinareo fa Eli mpaminany rehefa talohan'ny mission zay hiatrehany izy araky ny faminaniana nampitondrain'Andriamanitra azy, Andriamanitra tsy to ny amin'ny tsilatsahan'ny ranorana fa amin'ny alalan'ny Eli mpaminany no isiany ranorana ilatsaka. Zay dia misy signification any abondance avy any an-danitra ihany koa hoe misy olona toteny avy amin'Andriamanitra tsy to imazony Jesosy Kristy ihany koa amin'ny alalany no isiany abondance mirotsaka avy any an-danitra, amin'ny alalany ihany koa no hijanonany io abondance io isiany haitany. Zay le ambara ao amin'ny baiboly hoe isy ny haitany ho karakaina izao tontolo zao ny tany dia ny tenantsika ary rehefa tonga izay mahitany zay dia hitady an'ilay loharano velona izao tontolo zao fa tsy hahita satria hitsahatra ny asan'ny fanahy. Miresaka après ny contexte, miresaka ny contexte grande tribulation indray tsika amin'izay miakatra ny asan'ny fanahy rehetra, misy ny fanjavonana dia mitsahatra ny asan'ny fanahy dia tonga le haitany. Dia teo dia niresaka ny Eli mpaminany. Dia rehefa natokan'Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray Eli mpaminany dia nisy goaika nitondra sakafo azy, mofo voaendy no fahanany zany goaika izany izy maraitra sy hariva. Ary rehefa voky izy tamin'ny fotoana voafetra selon ny volonté divine dia afaka nanao ny mission amin'izay izy nifanatrika tamin'ny antikristy Ahaba mpanjaka sy Jezebela mpaminany izay mpampahoriny ny mpaminan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany sy tao anatin'ny tanjany sy ny firehareany sy ny fanompoto sampiny tao anatin'ny tanjany, tao anatin'ny régime politika izay nampatanjaka azy sy ny régime militairany ireo mpanenjika sy persécuteur izany. Raha ohatra hoe ny image amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany dia hoe io misy fanjakana didi-jadona be anankiray dia manana bien équipé izy amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana isan-karazany, amin'ny alalan'ny gendarme, amin'ny alalan'ny faux prophète be da be, amin'ny alalan'ny sy ny sisa teboka kely be da be, ny
ireo mpanao culte de personnalité any ireo l'ancienne politique any ireo ao anatin'ny persécuteur daholo reny olona rehetrarehetra reny, bien équipé sy bien entouré io dictateur io, fa fantatsika ny tantara navoaka an'Andriamanitra ho mpandresy foana Eli mpaminany satria nisy an'ilay fanahin' Jehova tao aminy, ary indrindra nisy an'ity zavatra ho resahantsika ity. Levitiko sy toko faharoa, mofo lay fanatitra no hoaniny Eli noentiny goaika, nafahany niatrika an'ilay mission, nafahany nandeha lavitra, nafahany tonga tany amin'ny accomplissement vita, name image an' Jesosy Kristy ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana, tonga tany amin'ny terme mihitsy izy finition, tout est accompli ho Jesosy Kristy vita. Satria ny tenan Jesosy Kristy eto dia mampiditra sady ny teboka tiana asongadina, tia ny soratra masina asongadina fa tsy ny tiako asongadina ato amin'ity Levitiko sy toko faharoa ity hoe ny tenan Jesosy Kristy accompli, misy an'ilay fanatitra hoanina. Io noentiny Jesosy Kristy no santariny tamin'ny tenany natolony an'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny tenany. Dia izay no mira hoe accompli, vita, famonjena. Ary zay ilay image naseho tamin'ny alalan'ny Eli mpaminany nafahany niatrika ny Jezebel, vadiny Ahaba mpanjaka papahory, antikristy tao anatin'ny contexte naha antikristy azy. Shalom fiadanana. Fanatitra hoanina raha mamaky an'ity Levitiko sy toko faharoa ity isika lavabe, fa ianao no avelako amaky azy fa ezaka isintona ny teboka important izay misy anakiefatra. Averiko tsara hoe ezaka isintona ny teboka important, le plus important ato amin'ity Levitiko sy toko fahaefatra ity, ary anasongadina amin'ny alalan'ny soratra masina ny herin'ireo teboka anakiefatra ireo sy ny lanjan'ireo eo amin'ny antsoina hoe sainteté, fahamasina ny herin'ny filazony tsara. Reto avy ireo teboka anakiefatra ireo. Raha mamaky an'io fanatitra hoanina atao amin'ny Levitiko sy toko faharoa io, isika milazany amin'ny mofo, milazany amin'ny gâteau, zay efa nitondrantsika sasy teny teo, milazany amin'ny tenan Jesosy Kristy. Dia ireto ireo teboka anakiefatra ireo ny koba tsara toto, passage ngeza be ato amin'ity Levitiko sy atao fanatitra hoanina ity ny amin'ny koba tsara toto ao anatin'ny préparation izay ary tsy maintsy présent izay élément zay. Ny faharoa dia ny menaka fanositra, huile d'onction, fanositra amin'ilay mofo ho amboarina, mofo ho endasina, mofo haseho. Misy signification zay idirantsika rehefa avy avokoa zany teboka izany. Ny teboka fahatelo dia ny amin'ny ditin-kazo manitra. Amen. Ditin-kazo manitra zay an'Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra no mahatsapa ny hanitra zay ditin-kazo zay, ny entona ilay parfum an'Andriamanitra irery io. Ary avy amin'ny tenan'ny olona anankiray izay voamboatra tahaka ny mofo, dia misy n'io entina io misevapore, dia miady mirean'iny Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny adoration ny olona anankiray mahatakatra ny antsoina hoe fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana. Averiko tsara fa izay no antony, izay no antony mivalide ny amin'ny antsoina hoe culte raisonnable en esprit, en vérité. Apocalypse toko 5:15 milaza ny amin'ireo zava-mananaina efatra sy ny loholona 420. Ezaka ametraka ny fanazavana amin'ny azahoantsika azy sy ny mora andraisantsika azy fa somary tsarotsarotra ny midécortiquer an'ity Levitiko sy manontolo ity, ary ny sujet antsika eto amin'ity Levitiko sy toko faharoa ity. Ny teboka farany important après an'izay ditin-kazo manitra izay dia ny sira. Niteboka farany hoy aho dia ny sira. Io sira io indray
dia itsio akory lay any amin'ny Matthieu toko fahenina amby folo, andininy fahenina Matthieu 16:11 ny Marka 6:15 ny Luka 12. Tsy io le hoe tandremo sao dia azo ny masirasirany fariseo sy Herôda ianareo. Tsy io, non, tsy izay le izy. Fa io lay any amin'ny Matthieu toko 15 andininy fahatelo amby folo ny amin'ny hoe ianareo no fanasin'ny tany. Zay indray ny signification an'io sira io. Iroso amin'ny détail an'izay zavatra nambarantsika izay ary isika. Koba tsara toto. Teboka voalohany. Menaka fanosotra huile d'onction teboka faharoa. Ditika azo manitra ny teboka fahatelo. Ny sira teboka fahaefatra. Raha mamaky an'ilay Levitikosy toko faharoa isika dia somary miverimberina hatreo amin'ny andininy faha 12 dia ny amin'ny processus fanehoana n'ilay fanatitra hohanina. Fakitsika any le izy Levitikosy toko faharoa andininy voalohany, ary raha misy manatitra fanatitra hohanina ho an'i Jehova dia koba tsara toto no ataony fanatiny. Harenidina diloilo aminy izy sy anisy didikazo manopofona eo amboniny. Milaza n'ilay élément nolazaintsika teo sahady ny soratra masina. Ary hitondra azy ho amin'ireo mpisorona zanaky Arona izy, dia handraofan'ireo eran-tanan'ila ny kobany sy ny diloilony mba amin'ny didikazo manopofony rehetra, ary hodoran'ny mpisorona ho fofona eo ambonin'ny alitara izany fanatim-pahatsiarovana avy amin'izany dia fanatitra atao amin'ny afo hoanitra kasitrahana ho an'i Jehova izany. Ary ny sisa amin'ny fanatitra hohanina dia ho an'ny Arona sy ny zanany ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova izany. Dia raha mamaky indray isika amin'ilay andininy fahaefatra, ary raha fanatitra hohanina voaendy amin'ny fanendasa mofo ianao dia aoka mofo tsy misy masirasira, dia aoka mofo tsy misy masirasira atao amin'ny koba tsara toto. Hitanareo fa somary miverina ilay famarinana apetrak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina atao amin'ny fisoronana Levitikosy. Fa raha manindry eto ny Levitikosy teo am-piandohana dia niteny hoe manome endrika an'i Jesosy Kristy, ary tsy maintsy ny référence antsika dia mitodika any amin'i Jesosy Kristy. Iandrikoako Shalom miteny izy hoe didikazo lanitra, hoe didikazo lanitra, didikazo manitra, ny hanitra dia référence any lanitra foana, zany hoe lay hanitra madidikazo manitra azy dia le izy misandratra fa tsy tahaka ny fanatitrikaina, lay tsy tahaka ny any abela niakatra ho any an-danitra. Dia zay no manazava n'io zavatra resahany iandrikoako hoe didikazo ny lanitra, hoe didikazo ny manitra, dia le izy an Jehova irery any dia zay no manamarina n'io zavatra resahany frère andrikoako io hoe didikazo ny lanitra. Didikazo manitra zany hoe miappartenir ho an'Andriamanitra le izy, azy irery any, dia resaka jeu de mots le izy didikazo ny lanitra ihany koa. Fa amin'ny alalan'ilay famolavolana n'ilay mofo fanatitra hohanina no mametraka an'izay hoe handitra, mametraka an'izay didikazo isandratra izay, mametraka ny validation an'ny fahamarinan'izay zavatra rehetrarehetra hoe zahantsika azavaina sy detaheny eto izay. Dia hoy aty hoe miverimberina ilay processus ilay fahamarinana asongadiny soratra masina eto amin'ity Levitikosy toko faharoa ity. Ary raha misy manatitra fanatitra hohanina ho an'i Jehova tany am-piandohana dia niteny hoe manondro ny tenan'i Jesosy Kristy io, ary ny tenan'i Jesosy Kristy no référence, tsy maintsy référence ihany koa irefletentsika ny fahamarinan'ny soratra masina. Maninona no miteny an'izany? I Paoly dia niteny izy hoe manahafa ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia Kristy eto maneho antsika amin'ny alalan'ny teny fa izy dia misy endrika fanatitra hohanina, izy dia misy endrika, misy entona ny ento a partiran'izy natao fanatitra, didikazo manitra ka accompli ny famonjena vita tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary izy lay nankasitrahana après an'ny nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, après an'ny hoe accompli ny
tasy rehetra nanakinan'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny zanaka Jesosy Kristy dia nankasitrahana tamin'ny alalan'izay tasy izay le hoe fanjakam-pisoronana ianareo. Dia ny santatra Jesosy Kristy daholo no lamatoa santatra tamin'izany rehetrarehetra izany ary mitodika amin'ny Jesosy Kristy isika arak'ilay exemple nomeny Paoly teo hoe manahafa ahy ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia Jesosy Kristy indray mbola niteny tamin'ny mpianatra hoe manahafa ahy ianareo tahaka ny anahafako an'ny ray. Izay no nahatonga azy ny teny hoe izao sy ny ray dia ray ihany. Misy an'ilay image unique, image ny ray, endriky ny ray tao amin'ny Jesosy Kristy ary iny endrika tao amin'ny ray tao atratra ny ray endrika Jesosy Kristy iny, ilay endriky ny ray iny ray no miampita amintsika dia iny no tanteraka amin'ny alalany hoe mofo fanatitra izay dia voalen'ny Paoly any amin'ny Romanina 12 hoe atolory ny tenanareo, ataovy fanatitra velona, ataovy fanatitra ho hanina. An'ilay fahamarinan'ny soratra masina hitondrany le vity kosa antsika ao anaty fisandratana miainga atao amin'ity bokin'ny fisoronana ity. Ezaka hoa anazava amin'ny terma fahatsika mandray azy fa sarotra tena sarotra amin'ny décortiquer ny bokin'ny Levitikosy ary ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia miara-miaika ianao ihany koa dia mpanompon'Andriamanitra fa tsy niterako irery ihany ny mpanompon'Andriamanitra ka hoe misy mpanompony devoly eto fa tena sarotra ny mandray ny fahamarinan'ny soratra masina atao amin'ny Levitikosy ary indrindra ny fahamarinan'ny soratra masina ampitainy ny filazaon-tsara ny herin'izay amintsika. Dia hoy ateo ara misy manatitra tsy hoy aho fa hoy ny soratra masina no naveriko ara misy manatitra fanatitra hoanina ho an'i Jehovah. Iza ilay fanatitra hoanina? Jesosy Kristy ny santatra hoy aho teo. Iza ilay fanatitra hoanina? Selon ny Torah, selon ny lalàna, teny vavolombelona sy ny lalàna ihany fa raha tsy amin'ny alalan'izany dia olona tsy mpisahany mazava. Fa ny lalàny marina dia haitsika rehetra izany araka ny boky Noabolana tahaka ny fipisahan'ny andro mazava, mihamazava izany mandra-pitatao vonan'ny andro. Jesosy Kristy teo amin'ny eran'i Jesosy Kristy tena nitatao vonana ny andro. Alleloia, dia raina ny tompo. Dia anisan'io fanatitra hoanina ho an'i Jehovah io koba tsara toto. Eto dia manome image an'i Jesosy Kristy lay nitorotoroana tamin'ny alalan'ny fahotako sy ny fahotana ao. Décortiquena mihitsy ny potipotehana nofo ny noratraina io ilay ambarany amin'ny bokin'ny Isaia. Ny fohetena izy, nitondra ny rofontsika izy, nitondra ny aretintsika izy. Izay ilay koba natao tsara toto selon ny plan divine. Ary ny potipotehana tao anatin'izay tena Jesosy Kristy izay manome endrika fanatitra hoanina, manome image an'ilay gâteau, ilay mofo hoendasina. Amen. Dia raina ny tompo. Manome an'izay kisary izay ny tenan Jesosy Kristy eto. Fanatitra hoanina ho an'i Jehovah dia koba tsara toto no atao fanatiny. Eto dia manipika tsara fa Jesosy Kristy raha natolotra ho fanatitra izy dia tsy nisy qui que ce soit, tsy nisy tanan'olombelona, tsy nisy tanan'iza sy iza, fa ny lalàna sy ny faminaniana no nitondra azy, izany hoe ny tanan'Andriamanitra. Ny tanan'Andriamanitra dia ny lalàna sy ny faminaniana. Io no nitondra azy tao anatin'izay hoe ho atao fanatitra ho aterina izay ny tenany. Izany hoe sur le plan salutaire dia acte divine madio mihitsy avy any an-danitra no nanolorana an'ity mofomamy Jesosy Kristy ity teto. Raha miresaka an'izay zany tsika dia tsy miresaka mofo boulangerie na miresaka mofo industriel na miresaka mofo na orinasa ohatra hoe Tico na tsy fantatro je ne sais pas Colbert na je ne sais pas. Tsy miresaka an'izany fa zavatra avy any an-danitra izay tsy hain'ny tanan'olombelona natao. Ny tinambara amin'izay dia hoe misy an'ilay fitiavan'Andriamanitra tao anatin'izay. Fitiavana manarina fahotana. Ary tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe fitiavana manarina fahotana fa hiditra ao amin'ilay processus mihitsy Andriamanitra hoe i-expier, hamono ny fahotantsika tamin'ny alalan'ity mofo ity, tamin'ny alalan'ny tenan'i Jesosy Kristy nitorotoroana ity, hamono sy handevona, hanapotika, hanafoana mihitsy ny fahotako sy ny fahotanao. Ary zany ny zavatra dia voalen'ny Levitikosy mialoha sahady ao anatin'ny lalàna, voahidy ao anatin'ny lalàna, izay tanteraka tamin'ny alalan'ny tenan'i Jesosy Kristy. Alleloia. Tsara ny tompo rahalahy.
sy ranabavy. De toy izay antsika ihany le famakina. Ary anidina diloilo amin'izy sy anisy ditikazo manimpofona eo amboniny. Anidina diloilo amin'izy sy anisy ditikazo manimpofona eo amboniny. Takony ahoana le hoe anidina diloilo amin'izy. Hitanareo ny préparation an'ny gâteau. Rehefa voavolavola tsara lay koba tsara toto dia hosorana menaka mba tsy raikitra amin'ny qui que ce soit, fa tena hoe handeha tsara amin'ny processus ho fahamasahana. Ary rehefa hoesorina amin'ny lasitra sy ny zavatra tahaka izany izay ametrahana azy dia tsy miraikitra satria misy an'ilay diloilo fanosorana azy iny. Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ tany izy dia zao ny ambaran'ny soratra masina. Raha mamaky ny Salamo toko 7:20 sika averentsika vetivety ane zay Salamo toko 7:20 verset fahaitsika rehetra fa vakitsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ao anaty fanazavantsika ihany. Salamo nataon'i Davida dia eo amin'ny 1:5 miresaka any amin'ity ositra ity. Mamelatra latabatra eo imason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilon'ny lohako ianao. Ny kapokako feno dia feno. Ozy David. Tao anatin'ny persécution ny ainana izy fanenjehana mivaivay. Fa misy an'ilay ositr'Andriamanitra io na feno ny vatan'ny Davida io. Vatan'ny Davida zany dia mendrika kapoka eto. Ny kapoka kosa izy feno dia feno, la plénitude. De izay ositra izay no nafahan'i Davida niatrika ny épreuve. Netrehany ny contexte fanenjehana teto manoloana ny mpanenjika azy zay persécuteur masika be. Raha amin'ny fotoana iainantsika zao zany dia ny fanahin'ny antikristy, ny fanahin'ny intelligence artificielle, ny fanahin'ny tsy fitovizam-pona, ny fanahin'ny athéisme, ny zavatra rehetra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mitambesatra tonga pression amin'ny mpino anankiray. Fa eo indrindra misy an'ity hoe manositra diloilo ny lohako, Andriamanitra tsy toy ao Elohim. De toy tsika dia niresaka lasitra hoe mba tsy raikitra lay mofo rehefa voaositra n'ilay diloilo, mba tsy raikitra amin'ilay lasitra. Ny anton'izay dia Jesosy Kristy rehefa nosorana an'ilay diloilo, ny vatany feno de feno ny kapokany, satria Davida lay hoe araky ny fon'Andriamanitra rehefa voaositra diloilo izy feno de feno ny kapokany, nisy déborde mihitsy. Dia Jesosy Kristy ny faminaniana ao anatin'izay. Satria ny contexte ho iaho teto ato amin'ity Salamo 7:20 ty Jesosy dia i Davida endrim-panenjehana, manome endrika an'ilay fanenjehana dia miprevoira sahady ny persécution iainan'i Jesosy Kristy. Andalo azy fijaliana, andalo ny persécution an'ny pharisien, andalo ny fakapana any amin'ny tany efitra amin'ny alalan'ny démonie 700 andro sy 700 alina sy ny sisa rehetra sa Getsemane. Ny fasafasan'ny démonie sory ty kapokako ty raha sitrako nefa tsy ny sitrapoko no atao amin'ny ray tsy tony taraina mihitsy zany. Fa eo no miteny lay ositra. Ary indrindra lay niteneniko teo miala amin'ity zao tontolo zao ty lay vatana nofo tsy miraikitra manoloana n'izay vesatra sy tsindry miteraka mety ho ahatonga antsika ho lavo, ahatonga antsika ho faible, ahatonga antsika ho atera. Fa satria tsika nisy an'ilay ositra dia miala ho azy. Tsy fantatro raha azonareo ilay kisary, lasa hoe tsy mikolla zay le mot, tsy mikolla izany tsika amin'ny zavatry ny tany. Fa ninninona zavatra izay mitambesatra amintsika satria tsika tsara ositra. Manositra diloilon'ny lohako izy kapokako dia feno dia feno. Dia tsy mahazo antsika ny zavatry ny tany. Ary zay ilay zavatra niseho tamin'ny tenan'i Jesosy Kristy, inona ny zavatra tsy niatra taminy? Fa noho ny teniny Isaia toko 2:20 Isaia 61 amin'ny anaran'i Kristy Jesosy, ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko satria Jehova efa nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka
asitrana ny torotoro fo izy ary tory fanafahana amin'ny baby sy amoakany ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava ainsi de suite. Lay ositra zany de ho amin'ny ministère dans le but hoe izao ny mission ampitondrain'Andriamanitra salut famonjena. Zay foana ho an'ny référence resaka famonjena, resaka vie éternelle. Amen. De araka ny Isaia 61 vakitsika teo mafisy Luka 4. De nisan'ilay ositra nanotsorana Jesosy Kristy. Azadino fa raha milaza Jesosy Kristy dia mipetraka foana amin'ny fahamarinana ny soratra masina, manahafa ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy, hoy Paoly. Manahafa ianareo Jesosy Kristy tahaka ny anahafako an'ny raitsi-to. Zany rehetrarehetra zany zareko amintsika dia ahafahantsika mandinika tsara fa tsy mora ny fanarahan-dian'Andriamanitra tsy to tery sady entiny lalana makany an-danitra. Satria ilay image tsy maintsy arahantsika, tsy maintsy mpanjinitsika dia ny raitsi-to sy ny zanaka ilay tokana eo an-tratrany Jesosy Kristy. Fa tsy resaka hoe mamonjy assemblée, tsy resaka hoe je fête Noël, je fête zay azo fetena rehetra, Pasika sy ny voalombokatra sy ny sisa rehetra. Non. Fa ilay fanahafana mihitsy, image, iny mihitsy no tanteraka ao amin'ny tenatsika. Ilay zavatra tanteraka atao amin'ny tena Jesosy Kristy no tokony ary tsy maintsy sur le plan salutaire araky ny fomban'Andriamanitra sy ny halehibeny fitiavana tanteraka amintsika ihany koa. Amen. Dia mitoy isika amin'ilay resaka hoe anidina diloilo aminy izy. Zany manidina diloilo amiko sy aminao Andriamanitra tsy to, amin'ny mahamofo hohanina atsika, ho atao fanatitra atsika, isiany didikazo manimpofona entona amin'ny alalantsika. Dia tsy maintsy tsara ositra tsara isika, tsy maintsy voaositra tsara atiny sy ivelana. Zay le hoe manositra diloilo ny lohaka izy, ny kapoaka feno de feno, ary rehefa feno ny kapoaka dia mideborde, dia misy ny ositry ny menaka mitake amin'ny sisiny kaopy rehetrarehetra. Miresaka plénitude zany. Ohatsika rehetra tia manona hoe feno ny fanamasina, ny tenako feno fanamasina miteniteny amin'ny teny fantatra hoe misatra Jesosy feno fanamasina, hery chèque ye barabara. Réflexion zany ataoko zany fa tsy miviser qui que ce soit. Dia a partir an'iny hoe tsara ositra, feno ny ositra, mideborde ilay ositra amin'ny mpino anankiray, dia tsy mahatazona azy ny lasitry ny tany. Afaka mikolla à tout moment izy, afaka midécolle à tout moment azafady fa tsy mikolla. Zay ihany koa dia manome image préfiguration ny fanjavonana amin'ny fampakarana. Satria rehefa tonga ny fotoana izay enlèvement, tsy maintsy enlevena isika, dia tsy voatazon'ilay lasitry ny tany. Satria ilay ositra nanosorana atsika amin'ny mahamofo hohanina atsika sy mofo atolotra atsika. Tsy miresaka mofo aseho Satria isika tsara ositra, ia ho Elohim nanositra atsika, dia tsy mahatazona atsika ny lasitry ny tany. Amen. Zay ny amin'iny passage ny resaka didikazo manipofona. Ositra ary nisy didikazo manipofona eo amboniny. Eto amin'ity le didikazo manipofona ty efa niresantsika teo favaky ny olona masina izany. Zay mihitsy ilay Apocalypse 5:5. Nyamilaza ny amin'ny zava-manan'aina 4 sy ny olona 420. Fa ny fivavaky ny olona masina izany, ireo le mivavaka 24 heures sur 24 heures, masina. Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny, ny lanitra rehetra, manerana ny tany. Dia ireo le miankohoka andro aman'alina 24 heures sur 24 heures eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy to, tsy mitraka. Satria ny tavan'Andriamanitra sy ny voninahiny no tsy mamela antsika hitraka, fa tena hoe miankohoka ao anatin'izay adoration izay. Zay le culte en esprit en vérité. Satria tsara ositra ilay mofo, tsara ositra ilay mpino, tsara ositra Jesosy Kristy. Dia misy an'io emboka manitra io amin'izay. Adoration, tonga adoren'Andriamanitra. Misevaporer amin'ny alalan'ilay mofo rehefa tafiditra ao anaty lafaoro izy. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fanendasana izy, rehefa tafiditra ao anaty lapoaly izy, eo amin'ny 4 amin'ity Levitikos 2 ity.
sy ny lasitra rehetra zay anaovana an'ilay préparation altara de mientona amin'izay ilay emboka manitra, io lay adoration, io lay fofona manitra ankasitrahana. Ary raha miresaka an' Jesosy Kristy isika ny amin'ilay passage hoe manafa ianareo taky ny hanafako an'i Kristy, hoy Paoly, de rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy, préparé tsara ny altara Golgota. Ny altaran'i Jesosy Kristy tena hoe altara fietrena, farak'izay fietrena, ary tsy misy fietrena tahaka ny etreny, satria hatrany amin'ny fahafatesana fiainatsika mbola nietra hatrany izy, hatrany lay altara, ny présence ny teo amin'ny hazo fijaliana Golgota, fa lay fietrena hatrany amin'ny fiainatsika. Zay no nahatonga nanteny tany amin'ny fanambarana tany am-piandohana fa asa tanan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny lalàna sy ny mpaminany ny tanany anankiroa. Ary raha tsy amin'ny alalan'ny lalàna sy ny mpaminany de olona tsy posahany mazava, de niposaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mihitsy lay lumière. Teraina ny tompo rahalahy sy ranabavy. De teo ananambara ditika azo manitra teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy. Rehefa voaendy tsara lay mofo tao tamin'ny alalan'ny fanatitra, tamin'ny alalan'ny batisa, tamin'ny alalan'ny épreuve rehetra zay nalehany, tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina no accepteny, batisan'ny afo zay iainany au temps présent sy ny au temps passé futur antérieur zay efa niainany ihany koa tamin'ny épreuve rehetra nalehany. Milaza zava-panangeza be tsika. De eo amin'izay le vavaka ankasitrahana, eo amin'izay le ditika-azo manitra, eo amin'izay le adoration amin'ny endriny, fangataham-pamelana ho antsika, eo amin'izay le adoration vavaka ankasitran'Andriamanitra, tahaka ny ahoana zay hoe vavaka ankasitran'Andriamanitra izay, tahaka an'ilay endrim-bavaka. Nambarany tamin'izy nanangana Lazarosy lay tiany indrindra, ny amin'le hoe raha io fantatro fa raha iza dia miainao mandrakariva ianao. Zany hoe lay fankasitrahana, lay validation zany tonga de misokatra io lanitra io. Isaky miteny zany ny mpanompon'Andriamanitra ray miteny Jesosy Kristy, zay tapahanareo ety an-tany dia tapahanareo any an-danitra. Rahalahy sy ranabavy, zay fehezinareo ety an-tany dia fehezinareo any an-danitra. De hoy Jesosy Kristy, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Raiko nahoana de mafoy ahy ianao. Fa niaraka tamin'izay dia niseho mihitsy ny valim-bavaka au temps précis. Rovotra ny lamba tao amin'ny tempoly, niovitrovotra ny herin'ny lanitra. Alléluia. Ohatra mitantara science fiction tsika, fa izay mihitsy le zavatra tiany Levite koa sy asongadina amintsika. Zay mihitsy le fahamarinan'ny soratra masina, asongadiny filazantsara ato amin'ny lalàna izay mbola voahidy, ato amin'ny Levite koa sy fanatitra hoanina. Mofo. Rahalahy sy ranabavy. Tsara ny tompo. De niaraka tamin'izay maizina. Ny tany nanomboka tamin'ny ora fahenina hatramin'ny ora fahasivy, ny maty tany am-pasana nitsangana sy tanareo hatramin'ny résurrection, fahafatesana tonga fiainana, tanteraka tamin'ny alalan'ilay adoration, tamin'ny alalan'ilay louange. Hafa ho alay louange satria fitarainana sy famonona niotako sy niotanao teo ambony teo amin'ny hazo fijaliana. Tsika mantsy raha vao mieritreritra hoe louange adoration dia le fiderana foana, le fiankofana foana hoe misaotra na oa, ohatrohatr'izany foana zany louange na ny adoration tsy fantatro, ohatra hoe tompo misaotra nao, hira sy falaka-lazanao ao, fa misy adoration spéciale mihitsy. Ary zay le fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana. Ary Andriamanitra no mametraka an'io ao am-potsika sy ao amin'ny émotion atsika, ny fisainatsika lalina any. De isika no tarihiny fanahy au temps présent, ao anatin'ny fahitana mihitsy dia miproclamer an'ilay adoration sy lay vavaka. De iny no mientoento amin'izay misy an'izay réprocité izay entre ny mpankasitraka sy ny ankasitrahana. De misy famalina ao anatin'izay. Du haut du bas, ny zanaka sy ny ray. Tsy misy fanaratseny amin'ny rivotra mahasakana an'izany. Échelle de Jacob. Tsy misy barrière, tsy misy fahotana. Zay le ambarany misy hoe ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka aminareo ka mahatonga ny atsian'ny vavaka. Tsy misy an'izany. Fa fluide tanteraka mihitsy.
zany lay zavatra ambaran'ny bokin'ny Levita kosa eto amin'ity fanatitra hoanina ity tanteraka tamin'ny tenan Jesosy Kristy. Amen. De ohatran'izay ihany koa ny passage toko fahatelo toko fahaefatra toko fahadimy eto amin'ny toko fahadimy indray izy de milaza hoe raha fanatitra hoanina voaendy amin'ny lapoaly io le resahako teo resaka lapoaly lasitra ihany zany le hoe préparation le izy lafaoro ohatran'ny Daniel telo mirahalahy zao dia lafaoro mivaivay no nanendasana anazy tamin'ny andro ny Nebokadnezara. I Mesaka, i Abednego, Mesaka, Sadraka, i Abednego, Daniel izy telo mirahalahy tao anaty lafaoro fa présent tao Jesosy Kristy hiparmian'ny mofo. Zany rahalahy ny secret-n'ny soratra masina de voalen'ny tompo amintsika. Hiparmian'ilay mofo ahendy ary tena manamarina ny tenany mihitsy Jesosy Kristy lay nendasina tao amin'ny hazo fijaliana miara endasina amin'ny Daniel telo mirahalahy ao amin'ny lafaoro mivaivay natao impito mamay noho ny hamaizany d'habitude. Zany ty zavatra de voalen'ny Levita kosa amintsika ity. Ka maninona moa zany zavatra rehetrarehetra zany no asongadin'ny soratra masina amintsika sœur sy frère. Asongadin'ny soratra masina amintsika izany satria ny soratra masina te hitarika atsika ho amin'izay dimension zay te hitarika atsika ho amin'izay niveau izay te hitarika atsika. Tsy hoe mitarika fotsiny satria ilay taritina mbola alosy arina. Izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra tsy zavatra ratsy zany fa efa zavatra tsara be, exploit be fa lay fahamarinan'ny tenin'ny soratra masina mihitsy hoe manahafa tahaky ny anahafako ny ray, zay koa mbola manahaka ihany zay alosy arina fa le hoe aoka iroso amin'ny tanteraka ianareo. Rahantsika ny abidi-pianarana miroso amin'ny tanteraka isika. An'ilay zavatra tian'Andriamanitra apetraka atsika amin'ny toe-panompontsika sy ny toe-piainantsika rehetra, ny toe-pisainantsika tsiraray amin'ny alalan'ny fanompontsika fa tsy mijanona fotsiny ihany hoe mandeha mivavaka rehefa sabotsy, mandeha mivavaka rehefa lahady na isaky ny fotoana. Za tsy miteny hoe ratsy zany ho tena prisiako ianao. Aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa ary efa mifananatra de raisinao itony fanatitra hoanina itony raisinao ny fanatitra hodorana miresaka Levitikosy na ny toko sy andininy hafa chapitre zay mitondra restauration, mitondra édification, mampiditra anao any amin'ny tontolon'ny métamorphose, mampiditra anao any amin'ny resaka transfiguration. Misaina ny zavatra any ambony fa tsy misaina ny zavatra ity an-tany. Amen. Ao tsika tsara ny tompo. Dia misy passage tena important be reto alohan'ny amaraparana antsika azy satria mino fa efa misy zavatra voaraintsika par rapport amin'izay zavatra nazavaintsika rehetra izay. Raha mijery amin'ny andininy faraka amin'ny folo sy fahatelo amin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo misy passage tena important be mihitsy tokony voaraintsika. Ny fanatitra hoanina rehetra izay aterinareo an Jehova dia aza asiana zava-marikivy fa ny masirasira sy ny tantely dia samy tsy angalanareo hodorana fa fofona fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova. Ny fanatitra hoanina rehetra izay aterinareo an Jehova dia aza asiana zavatra marikivy. Hitanao isy fotoana Jesosy Kristy rehefa nombony izy teo amin'ny hazo fijaliana. Mangetaheta ozy izy. Mangetaheta loatra ny fanahiko dia inona nomeny miaramila nomanina azy? Sponge. Misy vinaigre, marikivy. Fa ny tena sensan'io marikivy io dia mitohy amin'ilay resaka koba tsara toto, lay tenan Jesosy Kristy tsara toto izay préfiguration an'ny hitanareo zao ny passage ny Exode ny fiondranana ny zanak'Israela rehefa niondrana izy dia araky ny lalàna dia nisy ny préparation ny koba tsara toto io nafahany niondrana satria partiran'izy dia efa zay le nanome image ny Eli mpaminany afaka niatrika ny mission sy ny épreuve niatrehany any Bala niatrehany any Bala dia tsy iza fa Jezebela sy Iaba antikristy Iaba mpanjaka dia nanome zan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny Torah ny lalàna tamin'ny alalan'ny mpaminany Mosesy ny vahoaka Hébreu iondranana. Mamaky ny Exode 12 tsika misy an'izany Exodosy 29
fanokanana mpisorona ihany koa de misy an'io resaka izay resaka andresantsika teo zay hoe koba tsara toto izay de misy préparation hiditra am'le marikivitsika rehefa manazava an'le koba tsara toto fotsiny aloha io ratio io mihitsy a no nafahan'ny zanak'Israely nanana tanjaka ny ampitany ranomasina mena teo ihany ny tanan-tsoto nanana tanjaka namakimaky ny tany efitra io ratio io la image ny ratio ny menany elio iaho nateriny goaika maraitsy hariva ary ambarany baiboly eto ihany koa io ihany koa izay naseho tao amin'ny tenan Jesosy Kristy satria izy lay mofo izy tenany mihitsy ny mofo dia naharitra tao anatin'ny ministerany izy telo taona mahery kely teo na mitany mission jusqu'à ce que accompli satria ny tenany mihitsy ny mofo ina moa tianambara am'izany tianambara am'izany dia ho fiampitanao tahaka ny ampitany ny zanak'Israely ny paska zay mihitsy matsy le izy tamin'ny fahafatesana nandalo fotsiny ilay fahafatesana fa niampita izy makany amin'ny fiainana hatrany amin'ny hoe tafiditra amin'ny tany Kanana niampita nohon'ny Jordana any le hoe tafita dia satria nomen'Andriamanitra ny ratio mofo koba tsara toto voamboatra araky ny lalàna ny tanan'Andriamanitra ny tianambarana zay lalàna izay io fa tsy tanan'olombelona tsy préparation industrielle tsy préparation amin'ny alalan'ny recette na culinaire na recette na boulangerie fa ny tanan'Andriamanitra avy any ambony resaka divin zay le tiana songadina am'le izy de eto am'izay tsika de resaka an'le markivy ny préparation an'ilay mofo de fantatsika rehetra fa misy an'le hoe lalovay fampitomboana iny lay markivy ny aorta koa misy an'iny tsika manao yaourt fait maison rehetrarehetra fa io lay ambara ny teny soratra masina eto raha milaza an'izay koa tsika de mifampitohy any amin'ny filazantsara ny amin'ny sy ny hoditra tota sy ny hoditra vavay sy ny hoditra vaovao ny divay tota sy ny divay vaovao ny lamba tota zay mora rovotra tsy anjarana ny lamba vaovao mifampitohy daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao de io ny ambaran'ny soratra masina eto amin'ity andiny faraiky amby folo ity passage ngezabe io iaho ny fanatitra zany akory tsy midika fa tsy ngezabe ny passage rehetrarehetra fa misy teboka tiany soratra masina asongadina sy saritako ny fisainantsika sy ny fijerintsika eto amin'ity andiny faraiky amby folo ity ny amin'ny hoe ny fanatitra ho anna rehetra izay aterinareo ho an'i Jehova dia aza sinina zava maharikivy tsy mila n'ilay fampitomboana tsy mila karbonetra tsy mila sira tsy mila zavatra tahaka an'izany fa velohan'ny tanan'Andriamanitra tsy toa mihitsy ary mijanona amin'izay hoe neutre tsy misy produit OMG an'ilay zavatra tiana asongadina tiany baiboly ampitaina amintsika raha eo amin'ny fanompotsika andavanandro zany tsy dia misadresse amintsika pino ny amin'ny fampifangaroantsika ny fotom-pampianarantsika amin'ny resaka science occulte ny resaka yoga ny resaka zavatra tahaka an'izany développement personnel ny zavatry ny tany tsy mila an'izay markivy zay ny tompontsotoa tsy mila an'izany izy tsy mila an'izany tia mofo asongadiny bokin'ny Levitikosy fa fanatitra hoanina eto ity tsy mila zavatra fampitomboana mamparikivy tahaka an'izany fa tena spesialina mihitsy ity mofo ity fa tena velao an'Andriamanitra tahaka an'ilay zavatra ny hoetiny goaika tonga de zavatra vany amin'ny tsy hita maso tany de io liali hoany ahafahanao mamita mission de izay no tsy maintsy anananao foana ny zavatra efa nampitaitsika teto hatramin'izay relation intime relation profonde amin'Andriamanitra tsotoa eto de misadresse cas par cas manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fifandraisako amin'Andriamanitra Andriamanitra no mipeze anahy amin'izay Andriamanitra no mandrefy anany amin'izay Andriamanitra no mahita ny momba anany amin'izay anjaranao no mametraka fanontaninany aminao ny amin'ny tenanao de ataovy ny auto-analyse ataovy ny sy ny sisa be da be zay afaka ilazaitsika azy sao misy fampitomboana la fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra mamerina foana fa ety sady tery ny lalana makany an-danitra satria ny anton'izay dia mba afaka azo hery tsara ianao rehefa zavatra avy any an-danitra avy any amin'Andriamanitra madiodio no midinao amin'ny tenanao
ka mamboatra anao ho mofo atongavanao any amin'le hoe tena kasitrahan'Andriamanitra sy hohanin'Andriamanitra mihitsy, ho marina aminao hoe atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona, dia mba tena ho mofo pura no ao anaty lafaoro eo ambonin'ny altara, eo ambonin'ny fanatitra, fa partirany no izay ihany no misy an'ilay hanitra sy dilo-ilo-manitra izay afaka hakasitrahan'i Jehova. Raha vao misy fangarongaron-javatra mampitombo sy ny ohatran'izany, dia tena mirasure anao ary miteny anao fa tsy misy zavatra ankasitrahan'i Jehova zany eo. Mety possible ihany hoe misy sensation zavatra henao, ito indray dia resaka expérience mihitsy. Mety ozy ianao tonga amina fiangonana iray dia mahatsapa fahatsapahana sy ny ohatran'izany, mangovotra sy ny tsy fantatry intsony. Fa no ilay fampitomboana tao anatinao, le zavatra marikivy, dia misy mélange na esprit le izy. Resaka discernement lalina be izany. Mifampitohy daholo zany zavatra resahantsika izany. Fanahy afaka izany, ilay mamangy anao sy manetsika anao. Zadiny fa zareo mihetsika tromba dia manana ny sensation, tsapanao ihany koa ary mbola maître an'izany zareo. Mahatsapa fangovitana izy, mahatsapa courant izy, mahatsapa zavatra mangongovotra izy, miteny tsy fantatra izy, midery izy, sy ny sisa be da be. Ary tena vitany plage ihany fanomezam-pahasoavana ao amin'ny Baiboly. Tsy mampitahoatra antsika fa miattirer ny attention antsika, ahafahantsika manolo tena zato isan-jato amin'Andriamanitra tsy toro izay ihany. Tsy mora raha lasa nanabavy. Dia miditra amin'ilay 17 indray isika. Ary samy asio sira ny fanatitra ho aninao rehetra, ary ny sira ny faneken'Andriamanitra ao. Ty le zavatra nambarako tany am-piandohana teo hoe le sira eto dia tsy le masirasira, Matthieu 16 sy Matthieu 6:15, Luka 12 le hoe aoka tsy ho tratran'ny masirasira ny fariseo sy Herôda mpanjaka ianareo, fa tena tsindrin'ny soratra masina mihitsy. Eto amin'ny andininy 17 ty, Levitikosy 2:2, ary asio sira ny fanatitra ho aninao rehetra, ny sira ny faneken'Andriamanitra ao, alliance. Zay le mifampitohy ny zavatra vao nazavaintsika farany teo. Ao anatin'ny relation intime anao sy ny relation profonde amin'Andriamanitra no miteraka an'io alliance io. Miantso anao izy, élu anao, nofidiany anareo, tsy anareo no nifidy aho izy fa izaho no nifidy anareo. Dikan'izay fa nisy alliance, mbola tsy teraka akory isika, dia fa nisy alliance. Dia amin'ny alalan'ny finoanao dia misambotra an'izay alliance zay ianao. Raha mandre amin'izao appel izao, misaora ny ray aman-drenao nanolotra antsika ho amin'ny kristianisme, ny fivavahana, tena rassureko anao fa tena ahafahanao miditra any amin'ny fiainana mandrakizay, satria be da be no mino an'Andriamanitra tsy toro fa mirenonse an'ity mofo resahantsika eto ity. Ty mofo fanatitra ity ny tiana tenena amin'izay dia hoe mandahy ny tenan'i Jesosy Kristy, mandahy ny mofo io. Ilay nazavaintsika lava be teo Jesosy Kristy manahafataky ny anahafako ny ray. Laviny zareo lay hoe Jesosy Kristy no mboana teo amin'ny hazo fijaliana, dia ohatra hoe namantsika silamo zao dia tsy manaiky an'izany izy, dokotera tsotra fotsiny, tsy misy Jesosy maty zany izy, satria zay le divinité zay no laviny renonceny. Laviny io mofo io, laviny ty resaka Levitikosy fisononana ity, laviny amin'ny mofo ahendy, ny diloilo fanositra, laviny koba tsara toto, laviny didikazo manitra, laviny zany zavatra nazavaintsika rehetrarehetra lava be izany. Laviny zay zavatra tokony ho tanteraka amin'ny tenanao zany. Zavatra nazavaintsika teo hoe tanteraka tamin'i Jesosy Kristy tokony ho tanteraka amiko sy aminao ihany koa. Sambory. Leloia, amin'ny alalan'ny finoana. Fa ianao kosa zany dia ambarako androany hoe misy finoana ao aminao ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, vato lampy, vato fehizoro, dia misambotra satria ilay finoana na orona ny orona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy eny no misy hery ahafahanao misambotra an'izany fanambarana izany, ahafahanao misambotra ny fahamarinana izany, era ny filazon tsara izany. Dia tonga amin'ny fahamarinana aminao ihany koa, dia partir an'izay ianao dia afaka misy préparation divine, mibitsika anao any amin'ny tontolon'ny tsy hita maso sy any amin'ny émotion-nao lalina, tonga fandresen-dahatra ary manetsika anao, anolotra ny tenanao. Romanina 12 isan'andro isan'ora, fanatitra, atolotra, tonga koba tsara toto ianao, lasa misy diloilo manositra anao, ary a partir an'izay lasa vita, rehefa vita tsara ny préparation anatin'izany rehetrarehetra zany, dia misy entona semboka manitra misandratra amin'izay amin'ny alalan'ny vavaka ao, ankasitrahana ny momba anao.
ankasitrahana ny culte tafiditra ao antsoina anatiny hoe culte raisonnable ianao mitoy am'le romana toko 12 teo hoe fanompona mety ataonareo izany culte raisonnable. Fampitohy daholo zany zavatra resahantsika izany a sœur sy frère, ary samy isio sira ny fanatitra ho anao rehetra, ary ny sira ny faneken'Andriamanitra ao a dia aza-tsahatra amin'ny fanatitra ho anao. Averiko ihany ilay sira ny faneken'Andriamanitra, tsy masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Azonareo ny tiako tenena amin'izany, za tsy detaillé amin'izany fa be da be ny endrika izany. Tsy ny masirasira ny fariseo sy ny Heroda-mpanjaka, ny antikristy zany. Tsy masirasira an'izao tontolo izao, raha ho tanisan'izany masirasira izany tsika dia tsy ampy ny fotoana. Satria tellement tena efa izany no iaina amin'izao taranaka izao, fa isika kosa manana an'i Jesosy Kristy dia tsy izay masirasira izay no iainantsika, fa ilay masirasira Andriamanitra manisy sira antsika araka ny Matthieu 5:13 hoe ianareo ny fanasy ny tany. Ny tany dia ny tenantsika. Tsika noforonana tamin'ny tany, d'accord amin'izany ianao? Tany namoronana antsika. Ny tany ihany koa io globe terrestre io raha jerentsika dia eo amin'ny 70% eo dia rano avokoa. Dia ohatran'izay ihany koa ny tenantsika eo amin'ny 70% à 80% liquide. Zany hoe raha miresaka tany zany ny soratra masina dia miresaka antsika ihany koa amin'ny alalan'ny dikateny. Amen. Tsara ny tompo. Inona ihany koa no antony sira? Ny sira ihany koa dia fitehirizana. Important be koa ty zavatra ambarako ty. Ny sira dia fitehirizana. Tareo ny kitoza rehefa tianao tehirizina izy any amin'ny ohatra hoe tany mafana Madagasikara dia hosorana sira ty antony dia afaka maharitra iny na dia hoe tsy atsofoka ao anaty frigo sy ny ohatr' izany ary. Ny sira dia fitehirizana sady fanomezana tsiro. Ilay tsiro ny ten'Andriamanitra, tsiron'Andriamanitra zany no midina ao anatintsika, izay le sira fanasin'ny tany. Fa isika ihany koa dia voatahiry amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary hoentiko lavidavitra kely ny fijerintsika hoe rehefa voatahiry amin'ny tenan'Andriamanitra isika dia miditra any amin'ny resaka corruptible sy incorruptible. Fiainana mandrakizay. Vatana mety lo, vatana tsy mety lo. Hatrany ilay izy raha lasa nanabavy. Izany hoe resaka fitsanganana maty na ihany koa rehefa manjavona dia izay maty eo amin'ny tompo no atsangana aloha. Na ihany koa passage ambony be mihitsy ty resahako ty hoe misy ny sasany aminareo ny anankiray aminareo tsy hanandrana fahafatesana kory Jesosy Kristy. Sira daholo no herin'izany ilay fitahirizana. Tehirizin'Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'ilay sira ny tenin'Andriamanitra. Tsara ny tompo raha lasa ranabavy. Fesapesatra ny zavatra resahantsika izany saingy mahatsara antsika ary misaotra ny tompontsika manome izany tsombotsombony fahalalana ho antsika izany. Amaranantsika azy dia ny 4:12 eto amin'ity Levite kosotoko 2 ity. Ary raha manatitra fanatitra hoanina ho an Jehova avy amin'ny voalombokatra ianao dia solombary voahendy amin'ny afo dia lango avy amin'ny saloy maitso no aterinao fanatitra hoanina avy amin'ny voalombokatra ao. Voalombokatra Prémius ny resaka eto amin'ity 4:12 ity. Faminaniana any amin'ny Joela milazany amin'io resaka voalombokatra io tanteraka tamin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Efa niraisinareo ve ny fanahy fomba voanino ianareo? Ny tena voalombokatra dia Jesosy Kristy. Voalombokatra izy tamin'ny fitsanganana maty. Voalombokatra izy tamin'ny fanatitra ary tsy miverina intsony fa indray mandeha monja. Voalombokatra izy tamin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Abaray eo izy ny voalombokatra tamin'izany. Mpangalatra avokoa izay rehetra tao alohako izy. Misy au sens halatra tena hoe amin'ny alalan'ny fahavetavetana ary misy sens ihany koa amin'ny alalan'ny hoe halatra fonction izay permissive avy amin'Andriamanitra ny mpaminany, izay navelan'Andriamanitra tsy toy hitondra ny teny, lalàna sy ny faminaniana, izany hoe nangalatra ny toeran'i Jesosy Kristy, nambara mialoha tahaka ny Jaona mpanao batisa ihany koa zao hoe indro ny lalan'i Jehova, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, izany hoe nalefa mialoha mihitsy zany ho toy ny mpangalatra, hisava lalana, nangalatra n'ilay fonction an Jesosy Kristy
fa na tiatsika na tsy tiatsika dia eto dia ilaza zavatra zay fanolazaiko ihany ao amin'i Jesosy Kristy tsy inona tsy misy an'ilay temps sy espace zay maha alpha sy oméga anazy. Fa miteny ho antsika zany Andriamanitra tsy to dia manetsika manambara amin'ny alalan'ny dikateny hoe mpangalatra avokoa izay rehetra talohako. Inona moa no tiana tongavana amintsika eto amin'ity toko faha 7 ty hoe ary manatitra fanatitra hoanina ho an' Jehova amin'ny voalombokatra ianareo. Tao amin'ny efitra ambony asan'ny apôstôly toko 2 dia tanteraka tamin'ny alalan'ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony io resaka voaloam-bokatra io, voaloam-bokatry ny fanahy. Dia tantarainy eto amin'izay ny laingo amin'ny saloy sy ny sisa rehetra dia naterina tamin'ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony. Ilay pitikorana, ilay portion, ilay fanahy masina tsy fahafenona akory satria io ilay hoe pitikorana ny fiantso azy, io ilay hoe voaloam-bokatra, zay ilay Pentecoste. Isy vokatra zany niakatra Jesosy Kristy na mafy izy dia nisy vokatra ary ny voalohany dia ireo mpianatra ny apôstôly ary confirmé tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 tao amin'ny efitra ambony ilay faminaniana Joely nisy vokatra ireo ilay voaloam-bokatra fiangonana voalohany. Fandraisanareo ve ny fanafony voanina ianareo? Mifampitohy amin'ilay zavatra nyresantsika rehetrarehetra teo daholo hoe rehefa voahomana tsara ny koba tsara toto, rehefa voahositra diloilo tsara sy ny sisa rehetra dia tanteraka ny voaloam-bokatra tonga santatra eo anatrehan'i Jehova. Premier pas zany hoe graine voalohany indrindra. Tsisy tsara ohatran'izany hoe santa-bokatra izany, ilay voalohany indrindra. Tsisy matsiro tahaka an'izany. Matetika ny zavatra mitsiry amin'iny voalohany iny tena mahate ioty, mahate honjifa, mahate satrihinana foana. Rehefa miakatra ny ledsi dia fandrombahana mihitsy, tonga ny ledsi, manenjika daholo, le voaloam-bokatra iny. Hatramin'ny hoe leo. Ao amin'Andriamanitra tsy misy leo zany. Tiana ambara amin'izany dia hoe rehefa tanteraka ao aminao amin'izay zany ny processus-n'ity resaka fanatitra hoanina ity dia tonga voaloam-bokatra mahate ioty ny ao an-danitra izasy ianao. Ao anatin'izay statut zay hoe restauré raha lasy ranabavy, voamboatra tonga fanatitra hodorana. Dia ilay hodorana mampahery antsika fa eo amin'izay tsika no miditra ny épreuve. Satria ny dikan'izay dia voamboatra isika ho ampidirina ao anaty lafaoro tahaka ny nampidirana ny Daniel 3 tao anaty lafaoro natao mahamay impito mihoatra tahaka ny nampidirana an'i Jesosy Kristy tao amin'ny sahany Getsemane niatrika ny Golgota dia ampidirina ao anaty épreuve amin'izay isika ho endasina, ho atono, ho vonoina ilay fahotantsika. Dia eo amin'izay no mipetraka ny contexte hoe nofo manohatra ny fanahy, Galatiana 5 ny fanahy no mamono izay momba nofo rehetra, mamono ny marikivy rehetra, mamono ny lalivay atao anatintsika, mamono ny masirasira ny fariseo sy ny ao anatin'ny purification, mamono izay rehetra ota adamika rehetra ny terahantsika novaintsika nanomboka tany amin'ny sahany Edena. Laza zava-panangeza be tsy maintsy ho asa tanàn'Andriamanitra io no fanamboarana antsika dia rehefa vita andretrarehetra izany dia tonga voaloam-bokatra mahate ho tian'i Jehova isika, mahate ho tian'i Elohim isika, dia mipetraka amin'izay ny contexte ny mpampakatra sy ny ampakarina. Mitsiriritsantsika Andriamanitra tsy toa, fofoiko vadiko mandrakizay, fofoiko amin'ny rariny sy nihitsiny, misy amoro agape tena hoe mipetrapetraka tena hoe tsy foin'Andriamanitra intsontsika zanaka malalany. Izany ny zavatra miandry anao rehefa tanteraka sy marina aminao izay zavatra lavabe nazavaintsika sy nambarantsika teto izay. Zay raha lasa ranabavy ny azoko nolazaina tamin'ity Levitikosy toko 2 ity, lava dia lava raha mbola apitsika amin'ny fanambarana, betsaka ny mbola azo ambara ao anatin'io. Anjaranao indray no manampy araka ny révélation sy ny rema voaray anao
any aminao tsiraray ihany a, de anjaranao no manakotsako sy miaina ny teny amin'izay hoe rema voarayanao zay, ny révélation voarayanao mizara ihany koa, ary ny tompo no ambara ny sitrapony amintsika rehetra ambonin'izay fanambarana efa voambara izay. Misaotra anao ray tsy tohany amin'ny teny voazara, misaotra anao ny amin'ny Levite kosa ny fanatitra hohanina ny gâteau ny mofo ny koba tsara toto ny resaka lalivay ny resaka masirasira, fitehirizana, ny diloilo fanositra, ny zava-panahy rehetra izay nafatotrao tamin'ny alalan'ny fanambaranao nampitainao tamin'ny alalan'izao réseau izao. Anao ny teny de anao ny tompon'izany, de anao no mampitsiry an'izany ho anay tsiraray avy mba ho fanamboaranao anay ho tonga ho koba tsara toto sy mofo hohanina mate hitsiriritranao izay, mate ho tianao izay, ary sahaza ny altara fandoroana, sahaza ny amin'ny batisan'ny afo sy ny batisan'ny fanahy masina mendrika araky ny alehibe ny fitiavanao. De mankasitraka Jesosy fa matony teny tonga taminay dia tianao izay ary tianao ihany koa anana anjara amin'ny famonjena, manamarina ny teninao foana ianao ny amin'ny hoe tsy misy tianao verina de iray ara ny am'ireny madinika ireny de izahay reto zany madinika izany. Mihaja sy ny dera de anao rirena ray tsy to, ary ny anaran'i Kristy Jesosy no tompo kasehan'izany vavaka izany, ny raha maheriny teo amin'ny azo fijaliana no kasehan'ny fanambarana rehetra sy ny zavatra ny fampizarantsika teto. Miraso sœur sy frère, de mamerina ihany manona ny fiadanana sy mamerina manona ny fitahina amintsika ny amin'ny andro anio izay misy mpitahina reconnaissant total isika fa tsy miresaka daty, tsy miresaka ninona, tsy miresaka débat stérile fa kosa reconnaissant total isika fa nisy mpamonjy ateraka ao antsika tao an-tanànan Davida, tato-poko tsapako reko fa nisy mpamonjy tonga tato-poko amonjy ho anafaka amin'ny fahotako tahaka izay ihany koa ny tany aminao de zany no mahatonga antsika ho ankonana iray ao amin'ny Kristy Jesosy. Shalom, grand shalom daholo, miraso, fitahin'Andriamanitra tsy to daholo. Veloma tompoko.